Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Manoloana ny fianaky ny valinaretina Covid-19 no mafisina ny fepetrany anivon'ireo toeram-pivavahana ho an'ny fiangonana iray izay nanaovana fanadihadiana no fampitombona ny fidirana sy ny fametrahana ny mpivavaka sasany any ivelany no vahaolana. Amitombo ny olona tratry ny aretina vao eto Madagasikara, maro anefa ny tsy miasa saina intsony amin'izany noho ny falafosan'ny fitsaboana. Ankoatra ny fanaovana hémodialyse isan-kerinandro, ny firosoana amin'ny transplantation rénale any ivelany no isan'ny fitsaboana azo antoka amin'ny aretina. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa mahery ny etsy indray ny mponina hanao fihetsiketsehana manohitra ny passe vaccinal tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe tamin'ny toerana maro no nanehoany izy ireo izany. Nadinireo arahanao afaka fotoana fohy. Salanitra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alahady alina ity dia manoloana ny fianaky ny valinaretina Covid-19 no mafisina ny fepetra eo anivon'ireo toeram-pivavahana ho an'ny fiangonana iray izay nanaovana fanadihadiana, ny fampitombona ny fidirana sy ny fametrahana mivavaka sasany any ivelany no isan'ny vahaolana misy laharana. Entina misorika ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 any am-piangonana, samy manao izay hevitra tsy hiparian'izany ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana iray nanaovana fanadihadiana, ankoatra ny fampiaran'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, misy ny lamina manokana napetraka. Manaja ny fepetra izahay ary vao maika aza namafisina moa ilay izy arak'izay hitanareo any amin'ny sezany fa efa misy soratra mihitsy hoe entiny nipetrahana dia tena najainay ilay elanelana izay nolazainy fitondram-panjakana ho tanterahana. Eo ihany koa izany ny fampiasanay ny aro vava-orona, ny gel sy arak'izay hitanareo amin'ny fidirana io dia manao an'io izay dia isaky ny misy fotoam-pivavahana ato dia tsy maintsy mamendraka ny trano fiangonana iray manontolo izahay izay vao miditra indray ny faharoa na manao sekoly alahady ary izahay dia mirava aloha dia tsy maintsy manao an'izay aloha dia midy kely ny fiangonana izay vao miditra ny olona mba hitsinjovana indrindra ny fahasalaman'ny tsirairay izany. Ankoatr'izay noferana ihany koa ny isan'ireo olona tonga mivavaka nampitomboana ihany anefa ny fotoana fidirana. Eto aloha izany tena mametra izahay kanefa tamin'ny krismasy izao raha lazaiko dia nandray fepetra izay tena namoaka seza teto an-tokotany dia nanao chapiteau fa ny tao am-piangonana izany voafetra mihitsy izay zakan'ilay misy soratra ihany dia teto an-tokotany sy nanao chapiteau izay tamin'ny krismasy dia ohatr'izay ihany koa ny ataonay rehefa tena be dia be ny olona fa izao moa ny olona izany iarahantsika mahafantatra fa mianaka be ilay aretina dia vitsivitsy ihany ny tonga dia mbola zakan'ny fiangonana. Raha ny tena marina izany rehefa fandraisana izay miditra indroa dia eo koa izany ny alahady fahatelo izany izay netreretina nidirana indroa koa mba hialana amin'ilay fivoriana be ohatr'izay izany dia manaja an'izay izay. Rehefa taloha indray ihany? Ny taloha rehefa fandraisana ihany no miditra indroa fa izao izay efa manampy izany satria ny olona mangetaeta ny vavaka, mangetaeta aty an-tranon'Andriamanitra dia tsy maintsy mitady izany izay fomba mba ahafahan'ny olona miditra vavaka aty izany dia mizara roa ohatr'izay izay rehefa alahady voalohany sy fahatelo. Hatreto mbola voatana ny filazana navoaka ny fitondram-panjakana na amin'ny tsy ahafahana mamory olona mihoatra ny zato amin'ny toerana iray mihiboka. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia manamafy ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny ankehitriny eo anivon'ny commune manoloana ny fitombany isan'ireo tranga vaovao eto an-drenivohitra. Tanjona amin'izay moa ny fanapahana ny roa mpifandraisana amin'izay valinaretina izay eo ihany koa ny fiarovana ny fahasalaman'ny mponina. Abraham Randriamanana. Faritra isan'ireo nahitana ny tranga vaovao betsaka indrindra mikasika ny valinaretina Covid-19 tato anatin'ny herinandro maro ny teto amin'ny faritra Nalamanga. Manoloana io ho an'ny eto an-drenivohitra
Fepetra noraisiny teo anivon'ny komina ny fampahafantarana sy ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny ankehitriny. Natao izany ho fisorohana ny fiparihan'ny valinaretina sy ho fiarovana ny fahasalaman'ny mponina raha ny fanazavana. Anao campagne de sensibilisation na fanentanana zany izahay amin'ny resaka fanaovana vaksiny satria ny vaksiny fanefitry ny Covid no isany vahaolana ananantsika hatreto aloha amin'ny fanapahana ny chaîne de transmission an'ny Covid-19 ankoatry ny fanentanana mahakasika ny geste barrière ny fepetra sakana moa zany. Misy ny rindran-damina napetraka amin'ny fanentanana ao amin'ny fanaovam-bakisiny izay natomboka teo anivon'ny komina ny farany herinandro teo. Ny komuna moa zany dia manantona ny mpiasan'ny komuna tsirairay avy eny amin'ny toerana misy anazy anaovana ilay fanentanana sy anaovana vaksiny. Dia izay moa zany inisiativa hoe atomboka amin'ny mpiasan'ny komuna mihitsy ny fanaovana vaksiny dia mba antenaina zany hoe hiparitaka amin'ny mponan-tananarivo rehetrarehetra izay finiavana androso amin'ny fanaovana vaksiny izay ny fanapahana ny fiparitahan'ny valanaretina. Tsy aivina, hideny anivon'ireo hôpitaly lehibe sy ireo toerana voatokana ary ireo CSB eto andrenivohitra ireo karazam-bakisiny izay azo isafidianana ho an'ny mponina. Lafa vaovao hafa kosa indray dia laharana faharoa any amin'ireo industria mamono olona betsaka indrindra maneran-tany ny traite des personnes. Araky ny atazy navoaka ny USAID 70 isanjaton'ny tratra. An'izany moa dia vehivavy avokoa. Laharam-pahamehana araka izany manoloana eo an'ny USAID ny ady sy ny fanamafisana ny ady mahakasika izay miantarandrianay. Isan'ireo firenena voakasika mivantana amin'ny famaroany fanandevozan'olona na traite des personnes ny Madagasikara. Antony mamevana izany ny fantatra ny firenena iray. Hatreto mijano ao ambony ny isan'ireo olona voatanan-katerena amin'ny endrika maro samihafa. Raha ny antontanisana avoaka ny USAID ohatra mahery ny 520 tapitrisa no tratra ny fanandevozana maneran-tany. Ity farany izay eo amin'ny laharana faharoa, indostria mamono olona betsaka indrindra. Raha ny tahatrany, 70 isanjato ny tratrany izany vehivavy avokoa. Ho an'i Madagasikara, saika ny fiondranan'olona tsokosoko any ivelany no mitarika ny sy ny fanandevozana miatra amin'izy ireo. Raha ny antontanisany taona 2024 avy amin'ny OIM na ny International Organization for Migration, izay azo avy amin'ny tompon'andraikitra any Koweït, natratra 507,000 ireo vehivavy niasa tany an-toerana. Maro amin'izy ireo no tsy nanara-dalàna na tonga avy tany, izany hoe na niato aza ny fandefasan'olona tany an-toerana hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'izao. Misy hatrany ireo tafavoaka ka makany naloza amin'ny tatao azy ireo aza izany. Antony, maro ny fitarainana mikasika ny tranga fanandevozana teratany malagasy tany an-toerana. Ilaina raha ny fanazavana ny fanamafisana ny ady amin'ny fanandevozana io. Isan'ny manao laharam-pahamehana amin'izany ny USAID. Hatramin'ny taona 2024, mahery ny 700 tapitrisa dollara ny fanampiana nataon'izy ireo tamin'ny firenena sy ny faritra miisa 320. Ny taona 2024 ihany koa nisy ny fitsipitondratena navoaka ny USAID mampirisika ireo mpampiasa mpandraharaha sy ny maro hafa hanaraka hatrany ny fitondratena sy ampitiatra ny fifanajana eo amin'ny sehatry ny asa ary tsy ho tonga amin'izay fanandevozana izay. Iverenantsika kosa ny tontolon'ny fahasalamana dia mitombo ny olona tratra ny aretin'ny voa eto Madagasikara. Maro anefa ireo tsy miasa saina amin'izany noho ny fahalafosan'ny fitsaboana ankoatra ny fanaovana ny hémodialyse isan-kerinandro. Ny firosoana amin'ny transplantation rénale any ivelany no isan'ny fitsaboana azo antoka amin'izay hatreto. Yves Richard. Malagasy maro no tratry ny aretin'ny voa amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana azo, 50 isanjaton'izy ireo no ny fiakarany tositra ambony tsy voatsabo, na koa olona manana toe-tena diabetika 5 voara-maso araka ny tokony ho izy. Raha ny fijoroana vavolombelona nataona marary ny voa iray, tafiditra anatin'ny aretina sarotra tsaboana ny fahavoazan'ny voa, roa ihany ny fitsaboana azo atao saingy mindangana avokoa ny saran'izay. Ireo zavatra anankiroa ireo zany dia samy efa nandalovako daholo zany. Ny aina tao anatin'ny fanaovana dialyse dia hitantsika ny fandanim-bola sy ny zavatra lany tao anatin'izany efa tena sy tokony foroana ny lany satria manodidina ny eo amin'ny 10 millions de francs eo isaky ny herinandro ny vola lany amin'ny fanaovana dialyse. Zay zany moyenne fa mbola misy ambonin'izay zany ny ataontsika. Dia tao anatin'izay moa zany za rehefa tratran'ilay aretina dia hotely ny tady hevitra nanao an'ilay famindràna voa tany velany.
dia rehefa tonga tany moa zany tamin'ny hôpitaly anankiray tany eny dia nanao an'izay famindrana vo zay dia amin'izao fotoana izao raha nanana olana ngezabe tamin'ny resaka vasa tena salama tsara ny vatana ray manontolo tsisy problème. Miandry izay hafarany fotsiny araka izany ny ankamaroany marary ny voa, indrindra ny tsy manana fahafahana hitsaboana teny. Antony anentana ny marary ny fanjakana Vohibe, anafaingana ny fametrahana ny hôpitaly ahafahana manao ny famindrana voa. Fitondram-panjakana ankehitriny nilaza fa hanokatra ny fomba fanaovana transplantation eto zava-dehibe zany ary dia manentana ny fanjakana mba tena hiroso haingana amin'izany satria maro ny mpiray tanindrazana amintsika zany zay tratrany io aretiny io ary dia tena miafana tokoa zay tratrany. Izy io zany tsy dia tena hitatsika miseho be fa nefa dia maro ny olona ny malagasy tratrany io aretiny io ary ny fahafahana manao an'io satria amanjatonjatony tapitra ny vola lany zany ho an'ny fanaovana transplantation anankiray any velany. Ka raha ohatra ka mba miroso haingana amin'izany fitondram-panjakana misy eto amintsika dia tena zava-dehibe zany dia mbola manentana ny fitondram-panjakana mba hanokatra haingana dia haingana arak'izay azo atao ny fanokafana n'izany toeran'izany eto amintsika satria famonjena ny mpiray tanindrazana zany. Manana toerana lehibe amin'ny vatan'olombelona ny voa noho izany manivana sy manadio ny rà ary manara mipoizina tsy ilain'ny vatana. Mila rovana arak'izany ny voka maro ny fihetsika tsotra azo atao amin'izay toy ny fampihenana ny fihinanana sakafo be sira sy ny maro hafa. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Fête légendaire! Isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika nanomboantsika izay dia mirongatra ny alabotry eny amin'ny boriboritany fahenina ankehitriny. Betraka ireo tanora ny tafaroboka amin'izany isa mampahazovana izany ny fahasairana izay nateraky ny valinaretina a Covid-19. Tsy maintsy tadiavana moa vahaolana amin'izany isan'ny vahaolana amin'izany moa ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Yves Richard. Raha tsy refirintsony nandritra ny fotoana nampamaivay ny Covid-19 ny fanafiana amin'ny tapiadina mahery vaika. Nahazovana ny trangana alabotry teto Antananarivo renivohitra tatoato. Ambomanarina, Andranomena, Ambodimita sy ny manodidina. Isan'ny fokontany lasibatra raha ny eny anivon'ny boriboritany fahenina. Ankoatra ny antony maro samihafa mandrisika ny mpanao asa ratsy. Ako ny fiombon'ny fahasairanan'ny olona manoloana ny valinaretina Covid-19 avokoa no mampirongatra ny alabotry raha ny fomba fijery ny mponina eny an-toerana. Tena atao ila isan'andro san'andro. Ny hoe fanafiana amin'ny tapedina tsy dia misy fa andresaka alabotry aloha dia tena iainana isan'andro san'andro satria tsy manan-koanina ilay olona. Ary rehefa tena mandinika izay ao anatin'ilay hoe voamerana fandriam-pahalemana dia tsy tena ilay hoe eritreretina ho mpangalatra sy ny eritreretina hoe mpangalatra taloha fa tena hoe mivoaka ilay olona hitady izay hoaniny, tsy maintsy hitondra izy hoan'ny vady aman-janany dia izay hitany eny dia tsy maintsy petahany satria tsy maintsy hitondra hoan'ny vady aman-janany izy. Izany hoe tsy le fangalarana inina atao intsony zany fa tena hoe teren'ilay zava-misy zany ilay olona amin'ilay tsy fisiana asa dia tsy maintsy izay sisa ny vahaolana hitany hoe hivelomany vady aman-janany dia izay ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy maintsy hitadiavana hevitra araka izany ny hamongorana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro hoy ny solombavam-bahoaka eny an-toerana. Ankoatra ny fitakiana ny fandraisana andraikitry ny rehetra manomboka eny anivon'ny fokontany amin'ny fametrahana ny andromasom-pokon'olona sy ny fanamafisana ny fisafoana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Hojerena avokoa ny teboka mety mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana toy ny jiro manazava ny elakelan-trano.
eo ihany koa ny mahakasika ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka anatiny SIAD. Ny fandaminana azy moa zany dia isa-taona satria le SIAD misy isa-taona zay 1 milliard 250 millions francs malgasy zany izy amin'izao fotoana zao dia ataony amin'ny fandimidimy zany ny fokotany misy fokotany 7 isa-taona zany tsy maintsy andraisanay ary nefa misy ny priorité amin'izay zavatra zay hoe tiany tena maika dia ohatr'izany zany misy zavatra tonga dia tsy maintsy atao dia reny priorité fefa ampifandanjanay samy mahazo daholo ny fokotany raiky amin'ny telopolo fa tsy adino anatin'izany rehetra zany ny sosialim-bahoaka moa zany ny vola amin'ny SIAD tsy azo hoe anaovana hoe amidy vary amidy loaka kosa aloha fa misy zavatra atao zany zay ohatra hoe manao imo dia miaraka amin'ny zay nahazo ny marché zany hoe ny fanamboarana lalakely dia mahazo asa ny olona ao anatin'izay zavatra zay. Tsy ny eny anivony boriboritany fahaenina Samrery saika manerina ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina no ahitana ny trangana tsy fandriam-pahalemana saika miverimbenina tatoato. Tranga izay anairan'olom-pirenena ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana indrindra amin'ny fanamafisana ny fisafony anatin'ireny elakelan-trano ireny ankoatra ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny toerana be olona sy ny eny an-dalambe. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia fototra iray mampikatso ny vokatra any amin'ny distrikan'ny Vavatenina ny faratsian'ny lalana. Manoloana ny tsy fampin'ny enti-manana eo amin'ny faritra amin'ny famatsiana solika ireo engins no raisin'ny zanak'ampelezana an-tanana mahakasika izany. Henri Florian. Isan'ny vokatra mampalaza ny distrikan'ny Vavatenina ao anatin'ny faritra Analanjirofiny ny fambolem-bary, ny andrikotrana isan-karazany, ny vanila ary ny jorofo. Nipetraka ho sakana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra eny anivon'ny komina ambanivohitra ny faharatsian'ny lalana ka mijanona ho any an-toerana ihany ny vokatra izay tokony hamatsiana ireo tanan-dehibe hafa toy ny any Fanerivo Atsinanana izay renivohitry ny faritra. Tsy araka ny faritra intsony ny famatsiana ny solika entina ampiasaina ireo engins lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny famarinana etaeta ny vahoaka ka noraisiny zanak'ampelezana ny fanomezana ny solika entina hampiasana ny fitaovana hanamboarana ny lalana mba ahafahana mamoaka ny vokatra. Lalana mirefy 4 kilometatra miala avy ao Antsampanana, miazo ny Vavatena no namboarina tamin'izany. Na dia misy ny eritreritra betsaka ny etaeta amin'izay hoe fahavitany lalana zay raha tsisy an'izay fitaovana zay enty magnatanteraka ary zay finiavan'ny président zay André Anjara na Mianjara Brika amin'ny fanomezan'ny matériel zay taritiny gouverneur zay miatrika Tremaso eto dia zava-poagna zay zay fagnirianay zay. Zay zany nafahanay antondra an'ireto carburant reto gazole reto zay ampahany voalohany araka zay tenenina zay andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny tetikasa zay fa natao aty fotony ka dia mankasitraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny président de république indrindra moa zay zay fandraisana anjara nataon'ny gouverneur zay zay dia anisany mahafaly tokoatra. Vitaina mialohan'ity farany volana ity ny fanamboarana ity lalana mampitohy ny Antsampanana sy ny komina Ambohibe ny Vavatenina ity mba ahafahana mitondra ny fampandrosoana. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia voalohany no andray anjara ary solitena ny faritra ny ranomasimbe indian'ny Komora mandritra ny kanina 2024 manomboka androany any Cameroun moa ny fifananana amin'izay kanina izay. Abraham Randriamanana. Isan'ireo lalao andrasany maro mandritra ny fiadinany amboaran'ny Afrika ho an-taranja baolina kitra amin'ity taon'ity na ny kanina ny lalao atrehan'ny ekipa pirenen'ny Komora. Voalohany ny fandraisana anjara amin'ny kanina ho azy ireo taoriany ny adsalana ataony nanoloana ny ekipa pirenen'ny Togo nandritra ny fifanitsanana. Voasokajy ho mahery fo an'ny firenen'ny Komora ny mpanazatra ny ekipa pirenena any an-toerana Amira Abdou manoloana ny ezaka nataony nahazoana ny vokatra iakarana amin'ny kanina. Antenana isongadina toan'ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny kanina 7-4 ny ekipa pirenen'ny Komora mandritra ity kanina ity raha ny fanazavana. Ny barian'i Madagasikara izay tsy tafiakatra ny nandritra ny fifanitsanana kanina 2024. Miisa 9 ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenen'ny Komora ary 90 isanjato amin'izy ireo ny mpilalao mila ravinahitra ao Eropa ankehitriny. Mizara 10 ireo vondrona misy ireo ekipa pirenena 4 tafiakatra ho an'ny kanina 2024. Ao amin'ny vondrona ano misy an'ny Burkina Faso, ry zareo Cameroun Papetrano, ny ekipa pirenen'ny Cap Vert, Ethiopia. Ao amin'ny vondrona B kosa no ahitana ny Guinée, Malawi, Senegal ary Zimbabwe. Ny ekipa pirenen'ny Komora, Gabon, Ghana ary Maroc kosa no miray vondrona ao anatin'ny vondrona C. Ny vondrona D no ahitana ny Egypte, Guinée-Bissau, Nigeria ary Soudan. Ao amin'ny vondrona eo kosa no misy an'i Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale ary Sierra Leone. Farany ny vondrona F izay ahitana ny Gambie, Mali, Mauritanie ary Tunisie.
Androany tamin'ny 7 alina ora eto Madagasikara no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny kanina 2024 tao Kamerona. Nisantatra izany tao amin'ny kianjan'ny Olympia Stadium ny fihaonana teo amin'ny Kamerona sy ny ekipa pirenen'ny Burkina Faso. Amin'ny 10 ora alina kosa ny lalao faharoa izay ifanatrihan'ny Etiopia sy Cap Vert. Miisa 20 ireo lalao tanteraina mandritra ny fifaninanana ary ny Alahady 9 volana Febroary kosa no hamaranana izany. Takina amin'ireo mpijery manatrika ireo lalao ny fanatanterahana ny fitiliana Covid-19 sy ny fanaovam-baksiny raha ny fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra ny antoerana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa maherin'ny rahetsy indray ny mponina nanao fihetsiketsehana manohatra ny passe vaccinal tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe tamin'ny toerana maro no nanehoany izy ireo izany fanadina. Olona manety sy ny omaly no nidina an-dalambe tany Frantsa nanohitra ny fanambaran'ny filoham-pirenena frantsay hamadika ny passe sanitaire ho passe vaccinal. Samy tsy nanao aro vava orona ny ankamaroan'izy ireo ny tety toerana maro. Isany nahatonga ny fahatezeran'ny mponina ny nambaran'ny filoha frantsay hoe hanadala ireo olona tsy manao vaksiny amin'ny alalan'ny fampiarana ny passe vaccinal. Fampizarazarana ny vahoaka ny andraisan'ny maro izao fepetra izao. Misy ireo milaza fa mety hitarika fikorotanana amin'ireo izay nanao vaksiny sy ireo tsy nahavita izany ny fanambarana iny. Misy kosa ireo nanamafy fa mety hampirisika ny rehetra hanao vaksiny izany mba hanamafisana ny ady amin'ny Covid-19. Hatreto 7.9 isan-jato amin'ireo 12 taona no miakatra no efa nahavita vaksiny première dose farafahakeliny ny any an-toerana. Ho an'ny sasany kosa raha toa ka lany ity volavolana lany ity, mety ho maro ny sakatsakana ho azon'izy ireo amin'ny toerana maro iraisana sy ny fitateram-bahoaka. Dia ny maresaka iraisam-pirenena indray manakatona vaovao tamin'ity andro andiankatra anao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.